ia ny zavatra azoko lazaina aloha fandaniam-bola fotsy iny conseil des ministres décentralisé hoy izy ingahy andrinirina rajoelona ny zavatra natao tany fandaniam-bola satria tsy ny tena objectif ingahy andrinirina rajoelona ny diany tany toliary de zavatra natao voalohany ny objectifany momba ny base toliary zay ny tena zavatra nandehana tany momba ny base toliary faharoa manaraka an'izay ny hamodoka tanteraka ny politikany sy tena rehetra fa manina ny tenan'izany aho satria isaky manao kabary izy tsy misy mihitsy fotoana nanankiray tsy nitenenany ingahy anjony rena rajoelona ny famberana zavatra tiako tenenina am'izay raha ny lalam-panorenana mijerena izahay avao fanorena no natao hanakina fa nomeny lalam-panorenana fahefana kosa ny mpitondra sy ny maro anisa hampandroso ny firenena hanana fahefana amin'ny volam-panjakana ka raha tianao teneniko kely aloha ny zava-nisy tao Tulia dia tsotra araka teneniko teo fandaniam-bola mpanjakana fotsy natao tany Tulia ray faharoa manaraka an'izany na tsapa mihitsy ngay rajoelona fa tsy ilainy vahoaka ny toliara ny base toliara teo tsapany hoe tsy olo vitsy zany fa ny akabeazany toliara ray manontolo dia manohatra ny base toliara na tsy mila anio base toliara imbetsaka izy nanao kabary tao a toliara mimbetsaka izy tsy mitehaka an'olo rehefa miteny anio base toliara eo izy eto ambarako amin'ny vahoaka malagasy rehetra fa raha vona ny ona tamin'ny mpanoratra amin'ny base toliara izy sy nampiantso manokana an'ireo zay nandray fitenena zay ny tenenany ny confirmevany colonel Fanapera aniny vidéo zay nataony hoe sarotra moa le teny nataony le aliky ny raiko niteraka sy reny niteraka raha zasy colonel Fanapera no hanoana base toliara zavatra tiako tenena de zao za mbola tsy fotoana moako an'izany rehetra zany amra fa nisy fihonana ary ny prépare iny fionany ingay rajoelona tany Akilimaliniky iny hoe mandraisa fitenena nareo mpanohitra fa natsoiny manokana fa androany mbola tsy tenan'izany mamifampiandry zahay am'izao fotoana zao zavatra anankiray tiako tenena de zao mampalahelo ary tena tsy haiko tsony teny malagasy hatena nyty zavatra ty fa ohatrany tereny ngay rajoely na poteny ngay rajoelona conscience personnelle ireo ministre hatramin'ny premier ministre handeha handainga raha tsy teny fotsiny eo zavatra nisy tao Akilimaliniky vonteny ireo olona reo hoe raha teny ho adinareo any amin'ny 60 à 100 mètres any hakanareo andro minérale reo fa nefa ranona eto 15 mètres misy reo ministre mitenena anao de iny ministre ny miny mahay miaiky
aniny ministre iny banque mondiale sy FMI mahay fa nasana andaingy teo anatrihan'ny vahoaka malagasy monsieur le ministre hoe 15 mètres ihany tsy fantatsy ny monsieur le ministre fefanao vahoakany base hoe mbola tsy fitsandrana akory a fa 5 à 40 mètres mikosy dikan'izay any manomboka 40 mètres 60 mètres 100 mètres any no akan'aindro minéral reo fa mbola tsy mitsandraky zay fa mahita 40 mètres kosy 50 mètres kosy ananako vidéo ary omeko anareo rehefa tsy ministre iny mihitsy no diso fa poteny nga rajoely conscience reny olona iny koa premier ministre tonga ta fefa nihoana tamin'ny mpanohitra zay ny base tsisy an'izany mihitsy iny koa ministre ny environnement zay antsoina rapitso miteny rey koa izy hoe ireo baobab reo tsisy baobab ao ranobe mbola ny amafisiny ministre mino fa tsy baobab ao ranobe tereny radio devant public ao miteneny anao za sy teny randrenasolo ny aiko de manambara ho fatapoko ho fatapireneny ho fantatsy ny vahoaka malagasy rehetra raha vonina ingay radio ka hidinany miaraka amiko raha tsisy baobab eo midémissionna tsy manao politika averiko za sy teny randrenasolo ny aiko raha vonina ingay radio hidina amin'io périmètre na voakanareo ka raha tsisy baobab na ala baobab eo midémissionna tsy manao politika cité zaho cité nyrandrena solony aiko raha 15 mètres fotsiny no hiadinareo ny minéral de midémissionna tsy manao politika cité fa maninona mandainga avoaka malagasy ambarako eto ny teny anao raha matoa ambassadeur ny américaine teny nataonao hoe raha vao tsy manara-dalàna io fitsandrana hataon'ny base toliary eo de mijanona izahay eto tazomiko ny teninao fantatrao fa manomboka mandainga reo olona reo ary manomboka tsy manara-dalàna reo olona reo miandry a hiditra ve ny orinasa amerikana satria misy baobaby eo misy lalàna nationaly misy lalàna internationaly eto miandry tentsika mianadahiny eo raha tsy manara-dalàna andreo to citeny zahay tsy hiditra zay zavatiako teneny kasika ny raharatany ato misy an'le fampisoana fandaram-potoana am'le séance ao an'ny mpanohatra non tafiditra tao anatin'ny ladiniky ny mpanohatra ane dia io lalàna velona eto a Madagasikara ary inte 3 jours na 3 séances isam-bola nanaovana an'io dikan'izay zany a amin'ny fivorina ara-potoana zay ataona itya misy eninandro eo zany nanaovana zay zavatra zany marina fa ny teny ny filohana antemera-pirenena fa tsy anjara raha ny lalam-panorenana no hametsaka ny ordre du jour ny lahadiniky ny mpanohana mandika lalàna izy afaka jereny satria olona mianatsy iny a olona mahay lalàna iny a fa tsy izy no hanery ny fanoherana fa niantso ataonay interpellation zao ataonay rapide io tsy mitovy am'le question apetraka am'ireny fiantsona ny gouvernement fa ty zavatra ty tsy maintsy mitaky ordre du jour mazava tsara fefa nandevanay tany le ordre du jour ary voaniko maraina raha ny SG ny antemera-pirenena nandefa taratasy taty amiko iny nanambara mihitsy ny SG ny antemera-pirenena hoe ity ahoana ny ordre du jour nareo de izy za olona mirespecte lalàna jerevo tsara iny taratasy nalefako tany aminareo iny a
fa mazava tsara ny olo du jour zao de misaotra moa izy andao fa karakarainay fa raha pitso isika no ahitan'io fa raha io kosa aloha tsisy de voakitsakitsaka ny lalàna velona eto amin'ny firenena tsy izy ny manitsakitsaka an'izany fa ny filoha ny antemera-pirenena izay androm-panjakana manana ny mahizy azy io androm-panjakana misy an'ireo solombavam-boaka reo na iny règlement intérieur iny na fitsiboka anatiny izay nisina fanovana iny dia namono hasina io androm-panjakana leha satria député de Madagascar ireo fa maninona no tsy afaka manao tatitra toerana hafa zareo fa za mahalehibe mpanoatra tsy tratra an'izay vo vity zao io interpellation zay ataona io mazava ho azy fa tereny lalàna koa mahalehibe mpanoatra hanao tatitra mbô ary tsy mety hisy zay fa rapitso raha ny lalàna amjereny tsy maintsy averiko raha ny lalàna amjereny tsy maintsy alefa mivantana amin'ny aina aman-jery ny fanjakana TVM io zavatra atao rapitso raha tsy mandeha io de fandikandalana indray zay fa fahatsapako azy sanatry ny vano aladiny lera tsy resaka fiantsona fotsiny fa hitany lalàna fa io zavatra atao ao tsy resaka kilalao fa zavatra iainany vahoaka zavatra manera ny vahoaka fa isahiranam-bahoaka no hotenenina mandritra ny fotoana aza tinona fa zany elefera zany misy gapona miliara be debe tao de ahoana tsy ampisy elefera de tsy apetraka ve fanontany izany Îles Éparses zany aza dinona fa ny filoham-pirenena dia frantsay maha frantsay azy ny mandeha any amin'ny Îles Éparses de mitady visa aza dinona fa mitady visa ny fandehanana any amin'ny Îles Éparses ka hangataka visa ve ny filoham-pirenena sa hampiasa passeport maha frantsay azy zany ny fantanina tokony hipetraka hoe enao ny tena hoe filohan'ny Malagasy handeha hangataka visa ve ianao any amin'ny préfet-ny la Réunion sa handeha ianao hampiasa passeport mavazana fa zany zavatra zany enjeu am'izany ny fiandrianam-pirenena ary matoa ingahy anjinirana zao tsy mahasana angata fantany tsara mihitsy ny lalànany fahazahoana nationalité frantsay satria raha vo manotoana fotsiny ny fiandrianam-pirenena ny tombotsoan'ny frantsay tonga de résilié iny nationalité fa ny Comore tonga de niataka fa taloha izy a sahary ny derako azy tam'izany fa rehefa navoaka ny frantsay attention misy an'ity ahoana moa ivany dossier-ny guerre duel zany reny zavatra mivoaka reny tsy zavatra mivoaboaka fotsiny fa matoa mivoaka reny dia ny frantsay mihitsy namoaka azy hoe moramora ianao ny guerre duel nanomiko teo izy tsy masany teny ka tsy atao communication fotsiny le izy a fa mila mpahafantarina vahoaka malagasy ka resaka base tuliane monsieur le ministre tsy mahafantatra koa hoe ty baobab tiany baobab rany be fatany amin'ny manapeotra zany rehetra zany hoe ny misitry ny environnement tsy mahalala zany ary anisany zavatra mafana be tao amin'ny firenena izany zavatra zany ka de zay ny antony niantsona any zareo tsy afaka tsy ho tonga izy zareo
satria raha ny tokony ho izy ane raha tena miaina tsara na mankatò tsara ny lalam-panorenana ny antemeram-pirenena de isaky ny 5 andro faritany lalàna no fiantsona ny exécutif eny misy ve zay sa tsy misy fa ny tompoky de tsy misy raha tena hoe mijoro tsara ny bureau permanent mijoro tsara ny député rehetra tokony isaky ny 5 andro antsonao zareo miany Maurice tena mirespecte an'izany firenena hafa mirespecte an'izany eto Madagasikara matahotra an'izany satria matahotra hitsikafona zareo amin'ny fahasahiranam-bahoaka zay le teneniko foana hoe fa diso repère ny vahoaka malagasy ka izany zavatra zany ny ampy somamamoaka raha tsy ho tonga ry zareo rapitso de fandikan-dalàna zany lasa kitsakitsahana ny zo ny vahoaka malagasy rehetra satria solo tena mbahoaka reo handeha miantso misy fantanina tiana apetraka amin'ny faholim-bahoaka amin'ny zavatra makarano-bahoaka am'izao vanim-potoana iainantsika tena masahirana vahoaka malagasy non le bilan ny tsotra raha nome bilan ny vahoaka ny gouvernement tatsika dia ny volaniny vahoaka malagasy miteny azy ary na zareo any miteny imbetsaka ingay antiny radio le miteny fa tsy mihinana intelo isan'andro tsony ny vahoaka malagasy ary aza dinomy fa miakatra ny vidim-piainana am'izao fotoan'izao fa tsisy mesure no entin'ny fanjakana na mba hahafana hampamaivana any fiakara vidim-piainana ny mesure tokony napetraky zareo fa ratsy fampiakarana ny salaire tsisy zany zikaloha nandritra ny petsahany ngay anjidira rajoelona zay indray mandeha nampiakatra karama fotsiny izy ary misy fotoana izy nampiena karama fa tsy nampiakatra koa fa nampiena karama zay no hitenena koa manampitsotraka ny fiakarany vidinentany rehetra izay ilainy vahoaka malagasy manampitsotraka ny tsy fisiny énergie ny tsy fisiny fatapa-njiro matetika manimba asan'olona be dehibe zany manampitsotraka ny fampotehany lalana reny zavatra reny bilan rehetra tonga de miantefa tanteraka any anatiny volaniny vahoaka malagasy tsy volaniny gouvernement no tsisy matsiro fa ny volaniny vahoaka malagasy zay no hitenenako io raha iny politika akapobe ny gouvernement ny présentena tamina iny toko de tsisy tanteraka na anankiray zay ny antony antsonan'izy rehetra tsirairay hanontanina hoe nareo nte ny maho ty politika akapobe ty ny fototra napetranay a dia pile anankitelo reo pile reo nefany a tsisy tanteraka na anankiray enareo nefa nomena fahefana hampiasa volam-panjakana hampandrosoana Madagasikara nefa miaimika itsika le gouvernement avait mis la nouvelle équipe ça les motions de censure de maniement non raha ny lalam-panorenana jerena dia zavatra anakiroa ny teneny lalam-panorenana rehefa azo tsapahitananao izy ny tsy fahombiazan'ny gouvernement de tereny lalam-panorenana ny filoham-pirenena hanaisitra
any prémisre raha ohatra tsy vitan'izay de mila mametra-pialana izy fantanina mipetra ny tsy fambiasana ve tsy azo trapahitana am'zao fotoana fa tsy tanana itsono no mitsapa tsy fambiazany gouvernement fa nikibo ny vahoaka malagasy telopolo tapitsisa amiko zany tsy hitadiavana solom-bavambahoaka fa ny lalam-panorena no nanome fahefana ny filoam-pirenena eo tonga de manala ny premier ministre na amin'ny tany républicain sy démocratique ny tena ny no ny démission zay zavatra zay fa tsy hoe terena fotsiny izy ty lasa izy ny paye ny vahoaka malagasy ary ao anatin'ny vanim-potoana izay tena mampalahelo fa tena betsaka mihitsy ny vahoaka malagasy maty any amopitaly maro ane ny marary mandeha mody fa tsy afaka mitsabontsony maro ane ny orinasa namony tena ny tompony satria nalainy banky very ane le tenin'ny tantsaha mpamokatra lavanily hoe lavanily manefa za mahafantatra namana rehetra miverina ty olona na vita vidy 4x4 manana trano misy panneau solaire tsisy tsono miantona tongava teto Antananarivo hitady asa ina ny asa tady ao sécurité zany rehetra zany zava-misy eto a Madagasikara am'izao fotoana zao ary misy tatitra navoakany banky foibe izay nylazana hoe ny tsy fambiazany tanteraka ity gouvernement taty ka reny tatitra reny tsy tokony andehandeha eo koa raha joe sao de ilera joe sao de hiteny koa hoe tatitra avoakany banque centrale io hoe tsy ho ekeny koa io satria manko tsy ekeny foana le izy itya banque tsika eto a Madagasikara no izay Só já tô.